tonga eto amin'ny fotoana ny famezana ndretsika ry mpijery ajaina amin'izao takariva izao fotoana izay anaranao ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy asaina mpitiavana isika ny atokantrano any anaraka hatramin'ny farany ny vaovao izay voango ny mpanao gazetintsika tamin'ity androany ity nisongadina moa tamin'ity androany ity indrindra ny fametraha-pialany ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ka mahakasika izay indrindra no isantarana ny fampalalam-baovaontsika amin'izao alina izao ny maraina teo tokoa no nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fametraha-pialany amin'ny toerana maha-ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola azy Andriamatoa Gervais Rakotoarimanana nambarany fa nisy ny tsy fitovia-pijery sy ny tsy fitovia fomba fiasa ary tsy feno ny fipetra ahafahany manohy ahombiazana ny fanavaozana rehetra mbola miandry tatitra izay vaozay indrindra ny Claudia Rasoulson sy Mami Rasoanaivo. Atry ny omaly no nandeha ny feo fa ametra-pialana ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola. Nanamafy izany fametra-pialana izany ny tena ny maraina teo tanaty ny fanambarana nataony ny tana itoerana io nandritry ny roa taona sy tapany. Tsy fomba piniany manomboka ka mijanona tena indrindra eo amin'ny dingana efa misy antsika amin'izao fotoana izao fa ny efa ny ekeko atao dia ataoko sangy tsy feno ny fepetra ahafahako manohy ampombiazana ny fanavaozana rehetra mbola miandry. Ny fanaovana ny mangarahara, ny fanarahan-dalàna eo amin'ny asa tao, ny fandalàna ny fahamarinana ary ny fifanajana sy fikatsahana mandrakariva ny tombontsoa iombonana ho an'ny mpiray-tanindrazana ireo soatoavina ireo no nijoroan'ny Gervais Rakotoarimanana teo amin'ny fanatanterahana ny asa maha-ministry ny vola sy ny fitantanam-bola azy. Fitiavan-tazana nanosika iveriny eto Madagasikara raha nangatahany filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara hitantana ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ary ny tanjoko dia ny ahatonga ny nositsika ho toy ireny tany mandroso rehetra ireny satria azo atao tsara zany no izy manan-karena. Mila fiaraha-mientana sy fiaraha-miasa anefa zany tsy moramiko ny nanatateraka ny andraikitra araka ireo soatoavina izay vao nitanysaika taminareo teo noho ny tsy fahampin'ny tosika ahafahana miroso lalina amin'ireo fanavaozana maro samihafa tokony ho atao. Teo koa ny tsy fitovia-pijery na amin'ny fomba fiasa tsy mitovy koa no ireo antony rehetra voalazako teo ambonin'ireo dia natolotra Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'ny zoma 7 Jolay lasa teo 7 ny fametraha-pialako tsy ho ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola intsony. Betsaka ny zava-bitany ary maro ny fahombiazana azy tao anatin'ny roa taona sy tapan'izay raha tsy laza afa-tsy ny fahavitany fifanarahana natao tamin'ny taherim-bola iraisam-pirenena ny volana Jolay 12 ka nazahoantsika ny famatsiam-bola FEC ny tetina $403 tapitrisa. Eo ihany koa ny fiverenan'ny fitokisan'ny mpamady vola mahazatra raha tsy laza afa-tsy ireo.